Eto amin'ity toerana ity izay anamboarana ny gymnase ny Mahajanga izay nandrodanana ny gymnase izay namboariny Dadabe Tsiranana. Raha ohatra ka 3 volana ny nampanantenan'ny filoham-pirenena tamin'ny nanaovana campagne ny maire iny, zao efa andray 3 taona mandilatra ny agnamboarana ity gymnase ity, mbola tsy vita foana. Izao zao tamin'ny larobia lasa teo no nivoaka tamin'ny conseil des ministres nisy ny communication verbale avy amin'ny ministère ny fanatanjahantena milaza zany fa tanterahana amin'izay zany gymnase misy 4000 places zany ary tsy maintsy ho alaina io hitantsika atorianako io ny ampahan'ny lalana, ity lalana izay hita misy moto sy bajaj mandeha aty ary koa ny terrain de tennis ary aoriana anatanterahana an'izany. Eto zay dia mametraka fa ohatrany manao chantage ihany zany ny fitondram-panjakana, na ianareo mahazo gymnase na ianareo mahazo lalana, fa tsy maintsy misy anankiray atao sorona dia ny lalana hita fa mandeha tsara io zany ho atao sorona. Raha ny sitraponay dia tsy mionona amina gymnase anankiray fa tokony hoe nitazomina ihany le gymnase taloha dia manamboatra gymnase hafa, fa soa ny manandroa toy izay ny manatokana. Nefa moa fantatra fa tsy mba tombotsoan'ny Mahajanga akory ny katsahana eto, fa efa fantatra tsisy tsy mahalala an'izany fa tombotsoan'olom-bitsy ny katsahana noho ny resaka marché sy bizina. Ka raha ohatra ka nieritreritra anay ho olombelona ianareo fitondram-panjakana dia alohan'ny nandravana io gymnase io tokony ny fanakalo-hevitra amin'ny vahoakan'ny Mahajanga amin'ny alalan'ireo ligue na sport isan-karazany ary koa amin'ny alalan'ireo ray aman-dreny. Raha ohatra ka nifandinika dia sura fa namoaka hevitra tsaratsara kokoa toy izay io zavatra mahafaly tapany mampalahelo herany io, ary tsorina fa tena fanambaniana fanaovana tsinitsinina nay vahoakan'ny Mahajanga io zavatra io ary fanapotehana ny tanànan'ny Mahajanga. Maninona izay no terena tsy maintsy ho tampenana lalana izay hitanareo io fa lalana tsisy lavaka akory, tsy manantsiny ary miasa dia miasa, satria aty zany no misy ny ankabeazan'ny sekoly rehetra eto Mahajanga. Ka maneran-tany rehefa manao an'izany fanapahan-dalana zany dia tsy vitana décret na communication verbale any amin'ny conseil des ministres, fa tsy maintsy misy ny atao hoe consultation ny vahoaka eto an-toerana. Ka nataonareo ve izany? Tsy nataonareo izany fa amboletra fotsiny. Betsaka nefa ny sokajin'olona mampiasa ny lalana io. Ho faly ve ny bajaj eto Mahajanga? Raha ohatra ka avy ato amin'ny hôpitalin'ny Ozième izy no andeha ary amin'ny Croix Rouge ka voatery andeha hanalavy-dalana makany amin'ny cathédrale vao mihodina satria tampenanareo ny lalana. Mazava ho azy fa tsy ho faly izy amin'izao fotoana ny solika miakatra zao. Ho faly ve ireo taxi? Ho faly ve ireo coopérative na transport? Ary indrindra moa ny mpianatry ny lycée, satria eo koa zany ny lycée izay misy ankizy mianatra. Dia mba mety ve zany hoe io gymnase io atao dia apetaka amin'ny lycée? Gymnase izay misy tabataba anaovanareo lanonana sy propagande isan-karazany, anefa ny ato zaza mianatra anao examen sy anala baka. Tena hita mihitsy fa tsy ao anaty comptenareo ary tsy rarahinareo ny fampianarana. Izaho kosa dia reny ka tena tsy manaiky zavatra ohatran'izany, ka tena mitsipaka marin-drano ny tsy firarahinareo ny fisian'ny lycée eo akaikin'ny gymnase ka andeha ho tampenana ny lalana amin'izay ampifanakakezina ny lycée sy ny gymnase. Betsaka ny tetika natao rehefa tsy nanaiky an'io moa ny maire voafidim-bahoaka teto dia nalefa natao gouverneur nisoloana PDS. Kanefa na dia izany aza mbola nitsipaka marin-drano ny conseil communal Ray Manontolo tsy nanaiky hatramin'ny farany. Ka rehefa tsy tafa daholo zany ireo hevitra ireo dia nahita hirika andeha any amin'ny conseil des ministres anao baiko midina ny fahefana izay tokony ho anay vahoakan'ny Mahajanga eto, dia baikona tsotro zao, tiankano tsy tiankano fa zay no izy satria zay no didinareo. Izany dia fanambaniana faratampony anay vahoaka ifotony. Azo lazaina tsotro zao fa tsy asianareo fotony izahay ety ifotony.
tsy vitan'izany koa fa ny fandrodanana ny gymnase ane ka tsy ara-dalàna io zany tokony misy na arrêt na ordonnance na décret androdanana zavatra fa raha za zao ve manana sitrapo androdana ny hôtel de ville satria zany ny tiako dia afaka mandrodana tsisy taratasina iray tena fanambaniana tanteraka anay eto Mahajanga izany ka tsy ekenay fa tsy maintsy hitory izahay nefa rehefa natanteraka an'ilay marché satria ny vola mitarazoka dia hitanareo indray ny lalana hitadiavana décret na communication verbale any amin'ny conseil des ministres ka zao ny zavatra mampalahelo anay ny stade Rabe Mananjara zay mandray match international dia nirobatinareo satria noho ny avy amin'io travaux io tianareo afindra zany ilay tennis amin'izao fotoana izao satria alefa jusqu'any le gymnase dia nanamboaranareo terrain de tennis montraka ho iaho satria tsy homologué ny fédération satria tsy ampirefy ka io zany no nanentsemanareo ny évacuation ny stade Rabe Mananjara ka lasa tsy stade international intsony ny stade Rabe Mananjara tsy afaka andray match international natolotrareo le terrain de tennis montraka zay ataoko entre parenthèse eto fa raha ianao andray matofilo no andeha hitokana n'io terrain de tennis io dia fantaro fa terrain de tennis tsy homologué nizaniza no andeha hitokananao ary tsy ampirefy fa nataotao fahatany ka raha za tamin'ny placinao za tsy hitokana satria analabarakanao io zavatra io ka raha ohatra ka io no atakalo an'ilay terrain de tennis misy amin'izao fotoana izao dia mazava ho azy fa vita hatreo ny atao hoe compétition de tennis na national na international eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga vita tsy misy tsony efa handray 4 taona no efa tsy nanao intsony ny tanora eto Mahajanga na basket na volley na handball na gymnastique na boxe sy ny sisa 3 taona mahery ny sport rehetrarehetra isan-karazany zany ve dia mbola hambolo foana ny ministry ny fanatanjahantena amin'ny zavatra ohatran'izany satria maninona satria ianareo tsy mahay mandrefy hitanareo tsara io place io fa kely nefa bebe n'le place kely ny zavatra tianareo atao anatiny nareo ve ohatra hoe mandeha mividy kiraro pointure anareo 44 dia terena ampidirina anatin'ny kiraro pointure 38 dia mety ve zany aminareo dia avy amin'izay tsy fahaizan-javatra tsy fanaovana tsinitsinina ny olona sy tsy ampifisainana zay no mahatonga avy eo ny vahoakany Mahajanga rebirebenareo hoe tsy maintsy alaina ny stade Rabe Mananjara amin'ny ampahany tsy maintsy alaina ny tennis tsy maintsy alaina ny lalana noho ny tsy fahaizanareo ninninina ary le olona tsy mahay mandrefy zany dia milamina tsara tsisy sazy mahazo azy fa mbola izy indray no mahazo vahana avy any amin'ny conseil des ministres satria appuyen'le ministre amin'ny raha tsy manjary ko raha ohatra ka mbola te hiaro ny tombotsoan'ny Mahajanga ianareo dia rehetra zavatra reto no tokony atao avereno ny stade Rabe Mananjaranay international tsisy tsiny azahoana match national sy international iny ray faharoa avereno ny gymnase zay namboariny Dadilabe Tsiranana lovanay taminazy gymnase mbola tsara ary mbola nandeha zay narodarodanareo fahatany nefa patrimoine anay na be ny olo jiaby nisoma basket ndraiky hand volley sport jiaby teto Majunga dia narodanareo amin'izao ka tena tsy mahafaly anay zany ary farany gymnase 4000 place dia ataovana amin'ny toerana malalaka any manapatagnana any misy toerana malalaka na anao gymnase 2 km nareo mipakany amin'ny Maroala any malalaka ny toerana rehefa tsy anao any nareo ataovy any amin'ny lalana Bonamar any koa malalaka ary efa tsy nataon'ny président ihany ilay fampanantenana nataony tamin'ny alalan'ny maquette hoe anao cimenterie amin'ny Bonamar dia ataovy ihany zany le gymnase amin'izay mba mahazo raha koa commune Bonamar izahay tompoko sanatry ny vava tsy manakana fandrosoana fa ny raha tianay dia mahazo stade mahazo gymnase maromaro fa tsy nenay eo no andeha potehana fa ny tena olana dia ianareo tsy mahay mandrefy aminay 1 mètre égale 1 mètre aminareo 1 mètre égale 2 mètres ka mba miverena ihany any an-dakilasy rehefa tsy mahay manisa fa tsy zahay ny tokony anaovana antsonjay ohatran'izao
ary io zavatra ataonareo io dia tsisy plan mangarahara fa ataondraha misy panneau filazagna raha jiaby mikasika le marché ny plan nisy eny teo hoe fanasorona fa ny fahitanay an'io tompoko dia mety hitovy amin'ilay zavatra nataonareo any Toamasina ihany hoe le stade municipal nanjary natao centre commercial misy tombotsoan'olo manokana zany ao anatin'izy io ao ka hafatra andeha amintsika jiaby na mpitondra faratampony filoham-pirenena na ianareo amin'ny gouvernement tao misy ministre coachnay eto zany ministre ny fanatanjahantena na ianareo soi-disant solombavam-bahoakanay nefa tsy aro anay amin'ninninina mihitsy ninninina mandalo eto dia ny afatra mandeha aminareo dia zao raha nahay ny aino ianareo dia tsisy zao rehetra zao fa tena tsy fahaizanareo miaino vahoaka sy fanaovanareo tsinitsinina vahoaka no mahatonga an'izao ka ampy zay ny dégâts zay nataonareo fa ity zavatra ataonareo ity dia filana ady amin'ny vahoaka ka ny vahoaka tompoko tsy vomanga tsy carton fa mba mahalala tezitra koa rehefa hita fa voahitsakitsaka ny tombotsoany dia ny afatra azakasiana io lalanay io fa tsy hanananareo fahefana io fa anay vahoaka fa raha ianareo avy any amin'ny pouvoir central mikasika an'io dia ny anaran'izany ny atao hoe abus d'autorité ka azo toriana soamantsara zany ka raha mikasika an'io ianareo dia ady tsy vita ny antsika ady io lava ady tsy vita mora hiaro ny fanananay zahay eto Mahajanga aoka izay ny fanambaniana sy ny fanaovana amboletra ho avy manko zao ny fifidianana dia mbola nampitamby ny vatonay eto Mahajanga koa nareo raha io fomba fataonareo fanambaniana vahoaka efa halan'olo io ka mbola atao koa ny tervaimanta dia efa mieritrereta retirety ianareo fa nareo dia tsy ho lany aty aminay za dia efa miteny an'izay antany hafa agny angamba nareo lany fa aty aminay ianareo tsy ho lany eto koa dia misaotra ny anadahako isany amin'ity tanàna ity dia tsy iza zany fa nga afakandro Kristian sy Asimokely zay hitako teny amin'ny tambajotra tseratsera fa efa niteny nanambara ny tsy fankasitrahany ny zavatra mandalo eto sy nanambara ny fitiavany any Mahajanga dia isorana satria isika telo mianadahy ihany zao no mba afaka miteny itsika kamboty tsy manana solombavam-bahoaka satria ny solombavam-bahoaka atsika dia lany andro miaro ny sezany ka manambitamby zareo ambony eo fa tsy hiaro velively atsika rehefa misy zavatra mahazo atsika aty ka noho izany oka atsika zany anambatra ny hery samy anao zay vita atsika amin'ny fanoherana izao antsonjay misy izao izay telo mianadahy no mitsangana eto fa betsaka kosa ny ray aman-dreny manohana anay avy aorinao ka amin'ny anaranay rehetra izany no anantsovako ny vahoaka ny Mahajanga mba tsy hanaiky intsony ny antsonjay sy ny baiko midina amin'ny zavatra tsy mety atao amin'ity tanànantsika ity oka atsika tsy hanaiky intsony amboletra satria fitondragna io mandalo atsika mijanogno eto ka atsika azo magneky ary ohatran'izany koa ny anantsovako ny vahoaka ny Madagasikara ray manontolo oka atsika amin'ny toerana rehetra misy atsika tsirairay ihany mba tsy hanaiky foana hoe ny olona hafa foana no mandray ny fanapahan-kevitra mikasika ny fiainantsika olona hafa foana no miseho mahay ny mahasoa atsika anefa raha tena marina tsy mahasoa atsika no ataony fa mahasoa ny tenany ihany ka tsy miaro mihitsy ny tombotsoa atsika vahoaka ka oka atsika mba heritreritra lalina fa tsy hanaiky intsony fanaovana zaza lalandava ny vahoaka malagasy ity misaotra tompoko